antsika dia hianatra ny momba ny fikirakiraina ny portefeuille MGM Money. Izany hoe misy telefônina roa eto amiko eto ianarantsika ny resaka transfert à distance na transfert mifanakaiky na ihany koa ny fandefasana ny mobile money. Lancentsika aloha ny application dia miditra ato amin'ny marintsika ianarantsika voalohany aloha ny fomba fandefasana vola alavitra. Izany hoe raha ohatra hoe andegoly olona dia anao eto an-tanahy dia miditra ato amin'ny mon portefeuille dia misy hoe dépôt, retrait, transfert. Dia ato amin'ny transfert tsika miditra dia misy safidy mobile money sa MGM dia MGM. Dia tapena eto numéro an'le olona andefasana vola sy numéro any amin'ny MGM zany, na miditra ato anaty contact tsika dia jerena ohatra zao hoe ty andony iriny ty. Lasa aloha jerentsika hoe ohatrinona ny solde an'le compte anankiray. Miditra ato amin'ny moatsika 3002 ariary, izany hoe 2 ariary sy 3 arivo zany. Dia anao essai amin'izay dia suivant dia ampidiritsika ohatra hoe ataontsika 10 ariary, ataontsika 10 ariary, izany hoe tokony ho lasa 12 zany. Dia description ataontsika hoe iny description iny ilaina iny satria mijanona ary anatin'ny historique ny transfert anao rehetrarehetra iny mba ahafahanao mitady hoe ty le vola zao. Ataontsika ohatra hoe frais bus exemple fotsiny iny. Dia tiany solde koa akana, tiany solde MGM koa akana ty 10 ariary ty. Dia koa dia mampiditra mot de passe vita iny dia terminé. Dia andeha hojerevantsika amin'izay le ary amin'ny appareil anankiray, le ary amin'le olona nandefasana zany. Io efa lasa 3012. Zay zany anankiray fomba anankiray raha ohatra hoe mifanalavitra. Dia ny anankiray ankoatran'izay koa raha ohatra hoe mifanalavitra ihany fa tsy miditra ato anatin'ity moasy le portefeuille nidirantsika teo ty tsika fa any amin'ny message indray, izany hoe MP ozy izy mahazatra antsika. Dia za zao ohatra hoe andefa message any amin'le andony irina teo dia mijery message anay sy andony irina za ato amin'ny chat. Dia ny chat dia hitako eto izy dia andefasantsika vola izy. Dia izy mamaly. Dia eto amin'ny MP teo antsika fa tsy mivoaka eto misy an'ity plus ty ato dia transférer. Dia tonga dia misokatra eto photo de profil sy ny anaran'ny andony irina dia ampidiriko le vola 10 ariary. Dia indray ataontsika hoe ohatra dia payer dia confirmer dia mampiditra mot de passe mitovy amin'le teo amin'izay zany rehefa tonga eo amin'iny. Dia misoratra ato amintsika ny ty historique ty. Izy teo ty 10 ariary ty zany tsy afaka fafana fa amin'ny message no afaka fafana ohatra ty zao afaka fafako fa ty tsy afaka fafana. Dia any aminazy ihany koa raha ohatra hoe jerevantsika zao ny telefôniny hito dia misoratra any aminazy ihany koa io transfert dia tsy afaka fafana. Zay fa ty indray zany fomba tsotra satria olona mifanakaiky eo. Dia miditra ato amin'ny accueil dia scanner ato amin'ity bouton plus kely ty dia scanner, izany hoe resaka QR code no ampiasaintsika eto. Dia le ho scanner indray makao amin'ny accueil dia manindry le plus dia encaissement ny anazy. Io zany QR code dia scanner. Zay dia tonga eto amin'le eto ndraitsika andony irina mitovy amin'le teo aloha amin'izay moa no miketo asiana description indray ohatra hoe goûter. Dia payena dia confirmer dia mampiditra mot de passe, zany hoe izy tomboka avy amin'ny solde MGM ako le izy dia mampiditra mot de passe. Ariary crédité. Dia misy an'izay message zay hoe ariary crédité. Izany hoe 10 ariary intelo zao nalefantsika teo le tamin'ny voalohany tsika nanao vérification hoe tonga ve, fa teo tsika tsy nanao dia lasa ho verifie tsika.
io lasa 3032 satria 3002 ariary tamin'ny voalohany dia intelotsika nandefa 10 ariary teo dia lasa 32 zay anankitelo zay ny karazany fandefasana vola raha ohatra hoe MCM vers MCM fa mijerentsika manaraka indray fomba fandefasana volany amin'ny mobile money anao na mobile money an'olo-kafa ohatra zany hoe mbola tsy manana compte MCM le olo-kafa dia ahoana fomba mandefasana volany aminazy miditra amin'ny portefeuille antsika dia transfert dia mobile money dia misafidy atsika hoe 34 sa 38 sa 33 sa 32 le numéro eto Madagasikara ihany zany mobile money io dia ohatra hoe mampiditra 33 dia tapeny eto 8879999 dia mampiditra montant eto tsy mety raha voalatsaky ny 1000 ariary dia andramantsika ihany aloha le 10 ariary transféré le montant de retrait ne peut pas être moins inférieur à 1000 ariary zany hoe tsy maintsy 1000 ariary dia rehefa mitransférer an'iny anao dia mampiditra mot de passe le transaction le 6 chiffres foana dia zay mitovy foana. Zay ny vidéo antsika androany kirakirany fandefasana iny ny dépôt sy ny retrait moa raha ohatra hoe anao dépôt direct ty amin'ny cash web ty dia mitraty fotsiny dia mitondra vola 10,000 ariary taratasy ianao ohatra dia affichenao ty le atao amin'ny encaissement dia tsindrinao dia mipotra ny QR code nao dia scanner le olona miasa eo le QR code nao dia alefany any aminao 10,000 ariary dia anao manome espèce 10,000 ariary zany hoe tsisy code be dia be ampidirina zany dia ny retrait ihany koa torak'izay zany hoe anao indray no miscanne le QR code ny zareo zany manao retrait ianao na afaka koa hoe retrait makany amin'ny mobile money anao aloha voalohany dia retrait dia ampidirinao eto fotsiny le compte mobile money anao ohatra hoe reto zao ny anahakiny dia ampidiriko le montant ohatra hoe 2000 dia retrait confirmé dia mampiditra mot de passe ohatra n'le masatra ihany. Zay ny karazana dépôt sy retrait zay zany ny fomba fikirakiraina vola atao amin'ny portefeuille MCM money atsika ary tadio fa ny vola atao amin'ny MCM money dia tsy manaraka an'le carte SIM anao fa manaraka compte zany hoe ny compte MCM tsy afaka iconnectena amin'ny téléphone roa en même temps fa rehefa connecté amin'ny téléphone ray izy dia déconnecté automatique le téléphone ray ka na very zany ny téléphone anao dia tsisy atahorana satria ta téléphone hafa fotsiny ianao dia miconnecté amin'ny téléphone iny dia déconnecté automatique le compte amin'ny téléphone very dia ny volanao manaraka amin'le compte fo connecté avanao amin'ny téléphone hafa. Zay misaotra antsika naharitra.